Don't wake me up. Only coffee, no sugar. Falmirabanareo mpanaraka ny lasasafo amin'ity androany ity divajeny fahiny. Natonga ny divaje anao DJ fitiavana mozika, fitiavana fety zay aloha voalohany indrindra dia inspiration avy amin'ny tamin'ny cousin-ko koa ilay izy satria misy cousin-ko zay akaikikaiky ihany manao DJ dia ohatrany nasarika anazy zavatra nataony rehefa ny anaty fetim-pianakaviana any dia ohatrany mba tiako dia iny koa fananao. Yes, somary tsy dia mahazatra ny olona ny magneno hoe vehivavy manao DJ zany hoe tsy hoe maditra fa maninona nefa izay indrindra tena mampiavaka ny divajé satria ohatrany hoe mba manao zavatra tsy fanaon'ny olona ary tiako ilay manao ohatrany hoe manao défi zany rehefa eo amin'ny fiainana. 100% divajé. Raha biby divajé dia ataoko hoe saka satria za tena olona tia câlin be mihitsy tia misafosafo. Akanjo dia polo tia anaovako ity dia contracté tsara afaka anaovana amin'ny fety mihaja na koa tsy mihaja. 100% divajé. Raha mpilalao sarimihetsika Lara Croft. Za tena tia aventure be, tia mampiasa saina ihany koa hoe manao genre résoudre énigme hoy izany fiteny vazaha. Lara Croft divajé raha mpilalao sarimihetsika. Misy an'ilay hirany Justin Timberlake zay hoe what goes around comes around. Dikan'ilay hira hoe izay ataonao aminao, izay ataonao manodidina anao ihany no miverina aminao. Zany hoe tena tiako be mihitsy izay terme izay hoe ny ataonao ihany no miverina aminao. Hey girl, is he everything you wanted in a man? You know I gave you the world. You had me in the palm of your hand. So why your love went away? I just can't seem to understand. Thought it was me and you, babe. Raha fety tena tiako be ny anniversaire-ako. Fety d'anniversaire zany hoe ny tsingeritaona nahaterahana, ny fankalazana ny tsingeritaona nahaterahana satria tena tiako. Raha teny anankiray divajé dia tsiky. Tia mitsikitsiky be divajé ary tia mizara tsiky ihany koa. Isa dia 10 date d'anniversaire ako efa teneniko teo ihany fa tena manan-danja be amiko ny tsingeritaona nahaterahana. Raha loko indray divajé dia mavo, jaune tsisy tsy mahafantatra an'izany izay mahafantatra ny tenako satria ny mavo mizara ohatrany hoe mampisy hazavana eo amin'ny fiainana. Mankasitraka anareo teto amin'ny La Chasse-Info niantso an'ny divajé tamin'ity androany ity dia manentana antsika mpijery rehetra ihany koa anaraka tsy tapaka ny pejin'ny lachaseinfo.com.